Koronavirus aleo misoroka toy izay mitsabo. Ireto avy ny fepetra tokony atao mba tsy hifindran'ny aretina koronavirus. Sasana matetika ny tanana dia diovy ihany koa ny robinet aloha sy aorianan'ny fisasana. Azo atao ny manasa tanana amin'ny alkôla na amin'ny rano misy alkôla. Tokony ho diovina toy izay koa ny lakle, ny finday, ny solosaina sy ireo fitaovana raisin'ny tanana matetika. Raha mikohaka dia tapenana amin'ny fototsandry ny vava mba tsy hiparitaka ny rora. Rehefa mamoa varavarana, kendrena tsy ho raisina amin'ny ratsan-tanana. Raha voatery dia asiana taratasy izay ariana avy hatrany any anaty fako. Sasao madio aloha ny tanana rehefa ampiditra azy. Arao tsara ny toromarika fametrahana arotava. Ario ao anaty fanariam-pako ny arotava avy nampiasaina. Ajao ny elanelana 2 metatra farafahakeliny. Ampitao amin'ny havana matsakaiza fa ny miara-misoroka no tsara indrindra. Koronavirus aleo misoroka toy izay mitsabo.